Adolo vina rehetrarehetra tatasika ihany ny atsika androany a dia resaka bandisipa ihany aloha ny ao anatin'ny lisitra dia inona le izy ny fangejana ataon'ny lehilahy ny vehivavy lasa lamaody ny lehilahy ankehitriny a ny tsy mamela vadiny a na tsy mamela ny olo tiany a anao Facebook mitokana ohatra rehefa miaraka ny olona anankiroa dia tsy avelan'ilay lehilahy anona Facebook mitokana ilay vehivavy fa tsy maintsy fantany ny Facebook n'ilay vehivavy. Ny zavatra mampalahelo anefa dia lery manana Facebook 4, 5, 9, 10 dia tsy fantatrin'ilay vehivavy mot de passe n'ilay izy a fa nen'ilay vehivavy ihany no tsy maintsy fantatrin'ilay lehilahy. Na mpivady ara dia misy manao ohatran'izany dia fa maninona manao an'izany ianareo lehilahy e? Tsara ve zany? Alaina ohatra nge ampifamadihana indray le izy ianareo lehilahy indray tsy mahazo manao Facebook a tsy maintsy fantatry ny vadinareo tsy maintsy fantatry sipanareo a ilay Facebook-nareo a dia le vehivavy miaraka aminareo manana Facebook 100 zakanareo lehilahy ve zany? Tsisy mahazaka an'izany fa tonga dia ozinareo tale izako ny anaiky an'izany sipa mampimety sipa tsisy ilaivanazy sipa mananiany tsy maintsy anambany lisany tsy maintsy anaratsy lisany tsy maintsy ametsina an'ilay vehivavy dia fa maninona an'ilay vehivavy no azo velan'ny lisany ogiazan'ny lisany amin'izay zavatra izay. Alaina ohatra indray fotsiny koa vehivavy indray no mibaiko an'ny lisany tsy avelan'ny lisany manao akanjo sexy ilay vehivavy ohatra hoe manao akanjo mini-jupe ohatr'izao anaovako izao dia miseho ilay nono dia asa manao an'izao ky fa hitan'ny olona fa ilay nono ange raha mipotra inona no nanina izy elahy ireny ange minono an'io rehefa ao an-trano fa tsy raha hipotra akory ilay nono dia hoe andeha hinono daholo izay olona rehetrarehetra mahita eny andeha inona nono koa e hoany daholo angary tsisy anao an'izany mihitsy elahy ihany minono an'io isan'andro isaky ny rehefa miaraka nareo na isaky ny lelo tsisy maharatsy an'izany fa maninona ny gazan'ny lisan'ilay vehivavy. Ndao indray nge amena ohatra indray vehivavy indray no mibaiko ny akanjo anaovan'ny lahy rehefa voaka an-trano ilahy dia tsy maintsy silipo kely no anaovan'ny lahy sady tsy manao akanjo ambony ilahy fa silipo kely fotsiny zakan'ny lisany ve zany? Dia tsy maintsy manaraka an'izay lisany fa raha vao tsy manaraka an'izay dia atsaritaka ao an-trano na misaraka nareo raha mbola misipa dia mino fa tsy anaiky an'izay lisany raha eny amin'ny piscine aloha normal be eny amin'ny piscine dia tsy maintsy manao silipo no miroboka anaty rano fa raha eny ampovoan-dalana eny arabe ianao na andeha hiasa any am-piasana tsisy olona no an'izany mihitsy. Dia izay ny zavatra tiako tsindriana amin'izao fotoana izao hoe okizay ilay fangejana sy toetra ratsy ny lehilahy toetra ratsy ankolaka noho ny vehivavy ary ho andry vehivavy ihany koa dia voalohany a dia mbola alay teo sy mbola teneniko lava foana fa rehefa anokatra fendry dia mila tsy maintsy mandinika aloha satria ndry raha ohatra ka tsy mandinika eo dia ohatr'izao fangejana ataon'ny lehilahy zao tsy maintsy manaraka amin'ny bokony ndry dia ohatr'indray ndry lasa matahotra ndry hoe hosarahan'ilay lehilahy amin'izay fotoana izay satria raha be voky ndry tsy maintsy hiteraka ny karamandry kely tsy ampy tsy afaka amelomana ilay zany tsy maintsy miaritra trèfle fijalian'ilay lehilahy nefa ndry raha ohatra ndry ka nianatra tsara na vita fianarana niasa tsara tonga ndry dia sipa tsy mampitamby lehilahy zany hoe saraka ndokorangahy saraka tana fa tsisy mampitamby lehilahy tonga dia lasa ndreko ndry sipa amin'ilay sipa mahavita azy dia izay nefa teneniko foana tandremo ilay manokatra fety diso aloha loatra mila dinihana tsara aloha dia ho an'ny lisan'ny lehilahy mpampijaly vehivavy sy mpanambany vehivavy sy mpandaina vehivavy mpanao toko fitaka vehivavy dia mba sainy ihany misy fetra daholo ny zavatra rehetra tsy androany ihany androany lisan'ny mahazo fory anankiray tsy maninona fory anankiroa amin'ny fotoana fiterahany lahy ohatra lahy te hiteraka vavy na te hiteraka lahy na te hiteraka kamina tsy mamoaka tsony le bibity satria efa lany aparitaka etsy sy eroa dia izy amenatsiny naditra be rangara fotsy naditra be izy dia tsy mety mihitsy leo be afa hisaraka izay ary lahy ngatsy ny bibitiny lahy tsy le tsirina natao anatina naparitaka tetsy sy eroa ho an'ny lehilahy lisany a rehefa mijery zavatra dia mijery zavatra amin'ny endrika direkta hoe ity le zavatra mahakasika le olona
fa kosa tsy azo tsara eny amin'ny endrika ivelany indrindra fa le vadiny elahy ao atokantrano ao raha toka tsy mahay mahandro hanina ohatra madama de afaka mifampiresaka ianareo indraindray mety le tany amin'ny ray aman-dreniny tany ohatra tsy mandray ravindena izy tao an-trano sady tsy mahandro hanina tsy avelany mahandro hanina matory fotsiny ny lalao finday nataony sady tsy mampiri-trano fomba ahoana moa ny ahaizana hahandro hanina rehefa hanambady izy de lehilahy zany raha toka tena hoe tiany elahy vadiny elahy de mifampiresaka mivantana ianareo roa mifanazava mivantana tsika hoe inona ny antony de miaraka mifanoro mifanampy na antsona ihany koa raha neniny rakalakely hoe ohatra zao ny olana fa ohatrany ahoana mba atoroy izy aloha fa tiako izy de hiezaka izay roa ny fanampy tsisy maharatsiny zany ange zareo hoe zany ange natao hoe fitiavana mianatra lalam-piainana tsy voatery le isika mianatra ny an-dakilasy any natao hoe lalam-piainana fa na de ao atokantrano raha de mianatra lalam-piainana ohatrany ahoana ny toetra ny vadiko ohatrany ny fampirimana trano ny fitaizana zaza raha toka mbola tsy nianatra an'izany zavatra zany ny vadiny elahy ao tokantrano tsy voatery tonga elahy de hiakatra be ohatrany alika mety ilay fitaizana ny ainany tany amin'ny dada sy neny tany nampahatonga anazy tsy mahay fa kosa miezaka ianareo roa mifampiresaka de mifanoro de mifanampy satria izay natao hoe mpivady ady natao ao any ambofandrina koa miady rehefa milely tsisy maharatsy azaniko fena mpivady zany fa kosa mba mahay zay lisany hoe mampitany zavatra mahitsy rehefa tsy tiany lisany atao amin'ny vatany lisa de mba azo atao ny hafa ny ankamaroan'ny vehivavy rehefa manambady de mijaly daholy alaina ohatra kely fotsiny hoe rehefa tonga fotoana vehivavy isam-bolana nge vehivavy marary texitina be madama ao tokantrano rehefa fazavaza be ko tsy te hiresaka tsy mahavita mahandro hany tsy hoe izy akory ny teo ratsy loha fa ilay toe-batany no marary reraka torovana vokatr'ilay tonga fotoana alefa mbola ampiko video indray mahakasika an'izay rehefa anorina any mahakasika ohatrany ahoana ny fiaina vehivavy raha tonga fotoana fa kosa ny tiako atongavana androany de ny lehilahy mba mila mijery akaikiny hoe ohatrany ahoana ity vadiko ty oka zay le fampijaliana rehefa tsisy vehivavy mpanasa vilia lisany angeny tsy mahazaka voaloha rehefa tsisy vehivavy mpanasa lambo lisany tsy mahazaka voaloha ary rehefa tsisy mpilalao koa mibibity lisany de lisany tsy mahazaka voalohany de ariny tsara lalàna indray ty aloha ka tsy aleo fe atao kelikely tsaratsara ao tanàna ao de efa mahafinaritra ny saina manintona ny hafa de milamina nge zany rehefa tafavoaka nareo anankiroa miaraka mifarimbina miaraka mitaiza zaza miaraka mahay mahandro hanina miaraka mandeha miasa ihany koa mifampiresaka milamina rehefa ao tokantrano lasa ianareo roa indray nge fitaratra jereny olona ny tokantrano na lasa miadana be izy mitsamby hoe mahafinaritra be mijery anazy fampitatana eny an-dalana tsisy maharatsy zany rehefa mihaona ao an-trano de tongony eny de tsy maintsy misakambina milay izy rehefa tonga ao an-trano ao avy eo indray koa izy rehefa tonga avy miasa ohatra de tsy maintsy mba tsy enaineny ela de mba mifampisakambina nareo de mba mifanoroka kely tsisy maharatsy zany izy zany natao hoe mpivady fa ny endry le rony le raha hoe voavady le izy tonga de menatra indray le rony na ifampitarika le zana azy vady amanjany eny an-dalana eny ary zay le mila le sipa manao shorta reny fa ity vadiny elahy maty nandritra ny 6 volana tondra voka nandritra 6 volana nga moramora fantatry lisany ange zany fa hodily lisany faniny fantatry lisany fa le sipa kely ery amin'ny sisiny ery tsy ahavita anasa lamba lisany tsy ahavita andro hanina lisany fa madama ihany tsy maintsy ho maty ao an-tanàna ko maninona tsy omena fitiavana madama matoa madama zay tsy mahandro sakafo tsara ihany koa raha toa izy ka nahandro sakafo tsara taloha de zao izy lasa manao sakafo ratsy tarehy be na elahy raha kamohina de tadio tsara fa misy zavatra tsy mahafaly anazy ao
raha toka tsy miresaka nylahy matetika tsony madamo de tadio tsara fa nisy toetra ratsy nataony lahy saingy leo izy teny an'lahy de aleo mangina ilaina mifampiresaka zareo a mila misokatra mivavy fa tsy hoe rehefa ilalao bibity any vao misokatra akory ny fiainana tokantrano mila fifampiresan'ny vady a ampilaminana ampitoniana de milamina de zay mankasitrakinareo naraka video antsika hatramin'ny farany raha misy fantaniana apetra amin'ny commentaire fa tsy maintsy hovaliana foana le izy ilana-tsiny ho amin'ny message be dia be any anatin'ny messagentsika fa somary betsabetsaka de tsy araka le izy fa mbola ezaka ihany ako angamba ny hoe hovakiana tsirairay publika eto le izy de mba hovakiko eto le izy fa nazana zany inarinareo aloha tsy ho ataoko publika satria misy manao resaka hafahafa ny anatin'ny message any a de tsy voatery apotra ny inaranareo fa hovakiko ihany le izy rehefa malalaka mankasitrakanareo ary de mandram-pona indray de engany mba ifankaty daholo ny rehetrarehetra fa tsisy ifampiatsara velatsihy de mba samy miadana daholo ny rehetra